Ivadika lafy vaovao hafa tanteraka kosa isika ao anatin'ny tontolon'ny fiamovozana sy ny fiara ihany koa natomboky ny direction générale de la sécurité routière tamin'ny fomba ofisialy io tolakandro io ary ny fametrahana ny toby Fitsarana Fiara vaovao eny amin'ny kaominina Alasora hanomboka amin'ny herinandro ambony iny tokoa mantsy ny asa fananganana ireo fotodrafitrasa hitsarana ireo fiara ary haharitra volana eo ny asa fanamboarana andeha aratsika ary ny fanazavana entiny lieutenant colonel Gela Ranadisson filohan'ny toby Fitsarana Fiara eto Antananarivo. Sokafanandroany tokoa ny toerana Fitsarana Fiara koty eto ity toerana ity zany dia natao an'ireo fiara izay tsy afaka miditra anatananarivo manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva. Ankoatran'izay ihany koa nefa dia afaka mandray an'ireo fiara madinika toy ny tomobile tsotra, ny car suburbaine, ny voiture de location dia azo raisina tsara iny aty daholo zany. Ny antony anaovana an'ity moa dia isorana voalohany eto ny kaominina Alasora na miana an'ilay toerana dia no tanjona amin'ity dia natao anantona ny vahoaka ny toerana Fitsarana fiarakodia hialana amin'ny fahasahiranana amin'ny embouteillage miditra ao Antananarivo. Hitantsika moa zany ny bypass tonga dia mahazo ny RN7 sy ny avy any Tamatavy. Eto zany misy kaominina maromaro manodidina eto. Eo ny Ambomanambola, eo Alasora, dia eo ihany koa moa ny Antonilany Antsikato, ny Ambomangakely dia mahazo koa ny eto Mandroseza zany ny Andoharano fotsy afaka makaty daholo zany. Hitanareo zany fa tsy ireo olon'ireo zany tsy hiditra ho any amin'ny centre ville tsony fa aty dia vita ny visite. Infrastructure moa zany dia tsy ho ela intsony mety afaka herinandro na roa herinandro dia efa manangana azy zany zay eto amin'ny toerana ity.